ohatrohatran'izao zany a ny afatra Pentecoste ny FFKM nivoaka tamin'ity farany teo ty. Afatra Pentecoste ny FFKM manjaka ny laingy hangoronan-karena. Matsapa ny FFKM fa anjakan'ny tsao sy ny laingy ary ny honohono ny fiainan'ny malagasy ka tsy fantatra intsony izay milaza ny marina sy diso. Tsy vitsy ny manararotra zany ka miezaka mangoro-karena amin'ny tsy marina ka mampiasa ny fomba rehetra ampanginana ny fahamarinana. Afatra Pentecoste ny fiombonan'ny fiangonana kristianina eto Madagasikara, FFKM, ny 13 Mai io miparipary ny endrika faharatsiana eto amin'ny firenena ary henika azy ny seha-piainana maro. Samy mandroritra izay heveriny fa mety avokoa ny rehetra ka mikorontana ny fiarahamonina ary tsy mitombon-tsaina ny vahoaka. Ilaina ny fijoroana hanohitra ny tsy fahamarinana, fitokonana, fitakiana, tsy fanajan-dalàna, fibodona tany, fandrobana ny harem-pirenena, tsy fanajana ny aina amin'ny endriny maro, kolokolo sy fampanjakana ny resa-bola. Izany no iainan'ny malagasy ankehitriny. Singanina ireo herisetra mahazo ny fiangonana toy ny fandrobana ny lakolosy-piangonana. Mila toerina sy lavina ny endrim-pahotana rehetra eo amin'ny fiarahamonina. Tsy ho fifanameloana na fiantsiana no anaovana izany, fa fifanantonana sy ny fifanajana isiny ny fanovana ny fiainam-bahoaka. Mba ho samijoro sy hanambara ny fahamarinana isika, handany lainga sy ny fitaka eo amin'ny fitantanana ny firenena sy ny fifandraisan'ny samy malagasy. Vonona hanohy ny fampihavanana ny FFKM. Ny fanafoanana ireo fahotana sy tsy fahamarinana ireo mba iainana ny fiasan'ny fanahy masina, mbola ilaina ny fampihavanana. Mbola vonona sy hiezaka ny FFKM hanao ny fampihavanam-pirenena mifototra amin'ny efatra efa natombony: fiekenkeloka, fibebahana, fahamarinana, fihavanana. Mila reseny ireo kolontsaim-pahafatesana sy herisetra ary tsy fahamarinana mahazo vahana izao. Manao sininy fanambarana ny Docteur Rakoto Andor Modeste avy amin'ny fiangonana Lutheranina eto Madagasikara, ny Monseigneur Odon Maria Sen Razanakolona avy amin'ny Ekara, zany hoe ny fiangonana katolika, ny Monseigneur Ranarvelo Samuel avy amin'ny fiangonana Anglikanina ary ny pastora Rasendrasina Lala avy amin'ny fiangonana FJKM.